Akory isika jiaby, akory le, akory sa, finaritra ranandria, miarahaba to. Ny lohatenim-baovao fakafakaitsika anio avy hatrany ary. Mpanohatra mandrono anaty veta ny mpanohatra eto Madagasikara, hoy Lalatina Henriette Rakotondrazafy, ka ny mpanaraka azy aty izay ihany no manaraka azy. Tsy maharesy lahatra ny vahoaka intsony hoy izy, ny mpanohatra ka mitona ny vahoaka hanonga-pandakana no mba hevitra rangaranga isan'andro. Miodikodina toerana fotsiny, tsy mandroso, tsy miembotra izy ireo. Il fait du surplace, ataony gasy izay mialokaloka ny ivelany hoe rotsok'soa fotsiny, de mivovoa tokoa reto mpanohatra ireto. Tety brile moa no fiantsony ireto malagasy any ivelany reto ao amin'ity fanambarana nataony ity. Raha mafy hoy izy, tsy te hitarika olona de tsy maintsy ianao no manome ohatra sy mirotsaka an-tsehatra, fa tsisy dikany raha ianao any no ilaza ny olona hoe mandehana ataovy zao sy zao. Adinony Ramatoa Lalatina kosa angafa ireo laharatsiraka tany Tomasina saika anao hetsika, izay tsy olona mipetraka any ivelany no sady tsy misy napirisika, saingy vo eniny mpitondra fotsiny izany de foana angiran-datsy efa voadidina zandary sy miaramila ny trano fonenany. Nilaza koa Andriamatoa Siteny solombavam-bahoaka avy any Tuiliara hoe omeo anay aza ny kandra ny 13 Mey hitsapana ny herinay mpanohatra. Ona eno izany ny fandrakana nefa tena natao faritra mena io toerana io. Faharoa, narangaranga ribeboty sy ny fitaovam-piadiana, fa vo mikasa ho enonareo de efa avy zahay. Nareo angaharesy ny miaramila de ahoana tokoa moa no idinany vahoaka eny ho vonoina sy alatradrato ny nanaovanareo sorona ny vahoaka teny Ambohitsirohatra ka nahatonga anareo amin'izao fitondrana izao ve? Misaina angamba ny mpanohatra ankehitriny ka tsy hanao sorona ny vahoaka intsony, ka tsy hoe matahotra na kanosa akory. Raha mihaino ny resaka Andriamatoa Fleury sy Zoky Servasy, ohatrany hoe efa ora iray sisa no isaina de irodana ny fitondrana sy ny rafim-pandrakana rehetra eto Madagasikara. Fanasana ati-dono betsaka hoy ihany Ramatoa Lalatina amin'ny resaka ataon'izy ireny. Amin'ity hoe kely sisa lavy ity, efa taonany maro nandrenesana izany hoy izy, tsy hita akory. Ireo extrémistes miteny avy any ivelany any ireo hoy ihany izy de tsisy mpiaino akory, tsy crédible hono Zoky be Fleury, ry Zoky Ajaina be Servasy, tsy maro be tsy ary voatanisy eto, izay monina sy mila ravinahitra any ivelany any, na lahy ireo na vavy, ireo no tiany ambara eto hoe extrémiste. Ny akamaroan'ireo hoy ihany izy nanohy de ampisy loko volan'olona, nanompa sy nanozona mpitandro filaminana, manana dosie maloto aty Madagasikara de nilefa any ivelany. Ny mpanohatra eto atoerana indray hoy izy dia tsy mahay miray hina, samy teo lohany, mitady tombotsoa manokana sy mitady seza daholo, ary indrindra tsy manana hevitra roso akory. Rehefa mba miteny de hoe anongana sy anakorotana. Taorian'ny fifidianana be ny tanàna iny hoy ihany izy dia tahaka ny hoe avita iny eriry zareo mpanohitra ireto, kanefa sy ketrehany de maty momoka avokoa, ka mitabataba manao combat d'arrière-garde, zay sisa no azony atao. Ny mpanaraka anareo atzay ihany no manaraka anareo sy iresinareo lahady mandrono anaty koveta arak'ilay lohateny hono, kanefa azo ihany no jonoina isan'andro. Manovapa ikadina stratezia raha tia omby, de nambarany ihany. Avy eo moa izy dia nanasoasony filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana, ary ny mpaingotra kely minisitra sasany tsy aninona hono, tsy maharaka ny fitesin'ny filoha izay haingam-pandeha tokoa. Tsy mitady toerana hoy izy ihany raha namarana io afatra navokany tao amin'ny Facebook io, fa manohana raha-pitiavana izao fitondrana izao dia nisy olona iray tamin'ireo nolazainy fa extrémiste. Ireo namaly azy ka niteny hoe amin'ny Lalatina ianao miteny io ve mba manana hevitra nandresena lahatra ny vahoaka? Nilatsaka be ny tanàna ianao teto Antananarivo, tsy lany. Latsaka ho solombavam-bahoaka ihany koa tany Ambatolampy, mbola tsy lany ihany. De milaza ve ianao fa tsisy hevitra mba tena mivaingana atolotra ny mpanohatra ka tsy resy lahatra ny vahoaka? Ary ianao iza re no mba resinao lahatra? Samy mandrona ao anaty koveta ihany ve zany nareo sy ny mpanohatra? Fa ny mahasamy hafa azy fotsiny ry zareo ireo maro no mofidim-bahoaka, izany hoe naharesy lahatra ny vahoaka ihany. Fa ianao tsy mbola nisy fifidianana teto Madagasikara na iray aza ka nahalany ianao, fa noho ianao na isolelaka ny fitondrana ankehitriny de nahazo seza. Zay no navalin'ilay olona extrémiste anankiray monina any ivelany, Andramatoa Lalatina Henriette, metraka ny veloma vetivety indray to.